Vaovao kosa eo amin'ny vaovaon'ny toetry ny andro niakatra kely ny hafanana ao anaty Antananarivo sy ny manodidina araka ny taratra izay nomeny ny foibe fizahana ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Mety tsy ahatra kosa nefa izany satria isika ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina. Fanampanazavana mety ny Lova Ramanantsoa sy Kristor Rakotondramanga. Na dia efa tafiditra ao anaty vanim-potoana ririnina aza ny eto afovoantany amin'izao fotoana izao dia ho tsara ny andro amin'ity herinandro ity eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny nambarany foibe fitiriana ny toetr'andro etsy Ampandrinomby. Tsy nisy ny orana na dia somary maloka sy mandrahona aza indraindray ny andro eto afovoantany sy amin'ny faritra Atsinanana Nosy iny. Ifandimby eo amin'ny 10 degré Celsius sy 13 degré Celsius kosa ny maripana. Ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Tsy verina kosa ny atsika raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao ary mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré Celsius mihitsy aza ny maripana. Na dia mitsika aza ny masoandro amin'izao fotoana izao dia nampitandrina ireo mpitiliny toetr'andro fa ilaina hatrany ny mivatsy akanjo mafana mba hisorohana ny mety hahatongavan'ny aretina satria midina ny maripana amin'ny hariva. Ho an'ny faritra hafa kosa dia anorana manify ny maraina any amin'ny Sava, Analanjirofo sy Atsinanana. Anjavona ny andro amin'ny tapany avaratry ny afovoantany sy any Vatovavy fitovinany ary ho maina ny andro any amin'ny faritra sisa.